donc efa manomboka miakatra zay ny esprit de patriotisme. Tsika mila an'izay mila mipasy an'io deuxième poids de l'indépendance io. Tsy amin'ny rajoelona mihitsy tsika mipasy an'io tsy amin'ny ravalo koa tsika ny pasy an'io. Tsy amin'ny rajorinarina mampianana koa tsika mipasy an'io na ndry tsy teny tsy amin'ireny tsika ny mipasy an'io. Tadio zay. Tsy indépendant tsika raha mbola amin'ireny. Avereniko le resaka momba ny coup d'état tany Gabon. De ina ny tranga tany tanareo ny carte républicaine, carte ny rapproché an'ny président no namadika le izy rehefa ny élection zany any Gabon zany efa 55 ans ny dynastie Bongo no mitondra. 55 ans nisy an'ny Omar Bongo nandritry ny je sais pas 1967 raha tsy diso 69 jusqu'en 2009 de rehefa de Ali Bongo jusqu'en 2023 de 2009 jusqu'à 2023 mbola izy zany no mitondra. Zay zany efa ela be zany zareo 1900 tsy haiko tsy tadidiko 67 na Roger j'ai pas en tête les chiffres et tout. Et donc zay zay zany ny natonga ny vahoaka leo anazy leo an zareo. De tadidinareo tsara tadidio koa ty ny élection zany ahoana ny fandehany tapahana daholo ny réseau social ny tapahana daholo ny rehetrarehetra satria efa misy hoe efa tronqué zany ny élection dikan'izany efa misy zavatra miafina efa angalarina le élection zany. De ny opposition moa tsy niteny zany fa ny olona teo akaikin'ny Ali Bongo ihany no namadika azy, ny cousin no namadika azy, ny fianakaviana ihany. Tadidio tsara fa io fianakaviana Bongo io mitondra ny Madagascar mitondra ny Gabon nandritry ny 5 taona. Donc hain'zareo nanala anazy leo ny vahoaka de nasorony teo efa fantatra ny olona rehetrarehetra zao ny zavatra misy ny communauté internationale ny comité international je veux dire teny hoe contre an'io coup d'état io ny zareo. Fa efa fantatra ny zareo zany efa misy dysfonctionnement le zavatra fa mbola contre ihany izy amin'le coup d'état. Après il faut deux poids deux mesures. Tsy mitovitovy amin'ny coup d'état tany Mali ihany de mitovitovy tao amin'ny Burkina Faso ihany mitovitovy fa tsy tena mitovy, chaque pays est différent. Fa ny olona teo akaikiny ihany zany mbola Bongo ihany zany nitondra raha ohatra hoe mitondra raha mbola mijanona ny Oligui Nguema io satria famille proche ny famille un peu éloignée fa fianakaviany Ali Bongo ihany zany ny président de la transition na président ina nanatsotsika anazy nalala anazy teo amin'ny pouvoir teo, nalala anazy teo amin'ny fanjakana teo. Zay no nisy sy nitranga tao Gabon. Donc efa niteneniko anareo zay hoe ny Afrika rehetrarehetra efa manomboka ny fo, tao Burkina Faso koa ny fo, au Niger koa ny fo, de discours paternaliste ny vazaha efa aleo ny olona. De zao zany ny ataon'zareo hoe resaka ny discours etanareo fa hoe panafricaniste zany de populiste. C'est pas du populisme. Zay ny misy anankiray io tena zay hoe populiste reo hoe zao hoe nika zany hoe ohatrany dia ohatrany hoe mitovy amin'ny Front National zantsika. Zareo nareo tsaka nefa fomba efa discours ny vazaha ty efa hodiny zareo. Reo manomboka amin'izay miteny discours populiste zay izy de miteny zany izy hoe tsika vahoaka malagasy na vahoaka africaine contre ny vahoaka zay ny tiany zareo atao anatin'ny lohan'ny vahoaka frantsay amin'izao. Contre ny vahoaka frantsay nefa tsy zay ny fomba fisainantsika panafricaniste fa hoe ny vahoaka ny tanànatsika vahoaka Madagascar de tokony hiakatra de zay no zavatra tadiavintsika zay. Tsy mila concurrence amin'ny vahoaka français na ohatr'izany fa ny politika amin'ny vazaha no tsy tiantsika tsony. Ny politika amin'ny français no tsy tiantsika
fa tsy mivahoaka mihitsy dia eritreretinareo tsara fa raha ohatra izy efa manao an'izay discours zay discours maim-potay zay ny tena nampime anahy dia sipa gasy le izy tsy haiko izy ny anaran'iny journaliste iny tsy anabokidraza ohatrohatr'izay ny anarany dia tanareo reny atao hoe saribakoly na fomba fiteneny anara tonga dia hoe prof français be dia mila mailo tsika satria misy an'izay misy danger be dia be zany tsy hoe amoatsika panafricaniste danger be dia be ireo saribakoly ny vazaha reo tena enjana be dia ny olona tia pouvoir kely dia tadidiova ny avany any namadika anazy tamin'ny Ali Bongo dikan'izany aleo misafidy olona miasa miara-miakatra aminao eo miara-mampiakatra amin'ny Madagasikara eo toy izay fianakaviana nefa hitondrana any amin'kizo dia zay zany ny analyse zay zany ny nouvelle plutôt sady asiko analyse kely koa mila samihafa daholo zany ny fomba hikarana eo amin'ny pouvoir eo samihafa daholo zany nisy coup d'état be dia be any Sahel tu sais dans la région du Sahel efa be dia be ny coup d'état dia efa dikan'izany efa leo an'le fitondran'ny vazaha trop paternaliste mangalatra loatra ndrareo tsy miteny mihitsy ny ao anatin'ny hoe manao resaka ohatra manao débat dia manao resaka fa maninona ny afrikana antehitra na ohatra zany dia mody hoe tsy contre ny vahoakany any zareo ejereo tsara fomba manipulation médiatique tsika tsy gasy moa zany tsika panafricaniste zany contre ny vahoaka nefa tsy vahoaka ka à partir du moment ils disent que on fait du populisme dia efa vahoaka contre vahoaka nefa efa ataony azonareo ataony opposition nefa tsika tsy mila ny politika ny vazaha zay ny tsy ilaivantsika fa tsika tsy mila koa ny oligarchie zay koa tsy ilaintsika zay ny olona mitondra reo ohatra zao hoe Bouygues sy Orange Madagasikara ny zareo fotsiny no mitondra ny telefonia dia zareo mividy amin'ny telefonia enjana be sarotra be mihitsy lafo be nareo ara tsy afaka mijery ny vidéo koa tsy afaka mijanona ela be firy satria lafo be loatra ny méga noho n'inona noho ny oligarchie 2 entreprises fotsiny no hany ny jirama monopole tsisy afaka manao concurrence hoe efa hitanareo tsara fa efa tsy mety ny zavatra ataony nareo mandoa jirama isam-bolana nefa ny service laisse à désirer tsy raha ny tainy mihitsy tsy asiny aza mihitsy normalement si c'est comme ça tokony alefany amin'ny concurrence dia mandefa anazy amin'ny concurrence sur les marchés dia nina ny antanina n'entreprise ina n'entreprise gasy mavita na amintsika afaka mbola manao énergie renouvelable ny tanitsika afaka amboarintsika zany on part de zéro du coup mahafinaritra be no manao projet ao anatiny ao fa zareo incapable de manao projet satria tsy intérêt-anjareo hoe tafiakatra Madagasikara tsy intérêt-andreo no matafiakatra amin'ny Madagasikara tsy intérêt-anjareo mihitsy dia zay ny momba ny Gabon dia zay mila mailo be zany mila mailo be tsika amin'ny fomba discours-ndreo antsika zany ataony hitanareo le hoe ataony ohatrany équivalent ny Front National aty Rassemblement National zany olona rasiste be tsika tsy ohatrany tsika tsy rasiste zalony dia tsy rasiste fa zay zany ny tediavany ataony ao amin'ny sain'ny olona haintsaka mihitsy ny manipulation médiatique ty zany efa enjana be dia mila mailo tsika amin'ny discours tsika mila mailo tsika amin'ny zavatra tenentsika ny atsika ny zavatra tediavintsika fotsiny tanareo le sipa miresaka panafricaniste nefa ne comprend rien du panafricanisme tsy mahafantatra kory ny dondrom-pory journaliste avendratay tsy mahafantatra hoe na ny tena zavatra tediavintsika eo anatin'ny hoe resaka panafricanisme dia ny s'émanciper du pouvoir vazaha dikan'izany maka ny indépendance atsika zay ny tediavintsika mila zay ny teneniko anareo hoe c'est la deuxième vague en Afrique ny indépendance ny première vague tamin'ny 1960 iny le tsika nazo ny indépendance dia kizay dia zao tsika manao deuxième vague
akany indépendance atsika total. Efa nanao an'izay Sankara fa vononin-trareo daholo. Vonoiny ny vazaha, ny namany akaiky indrindra ihany namono anazy. De zao ny andro firy-taona zany zay hoe nisan'ny nisy olona manao nakany heritage fa tonga le olona nakany heritage tonga nitazomony daholo ny fanararana nataon'ny Sankara tamin'ny azy. C'est quoi, c'est pareil pour Sékou Touré. Ça va arriver aussi satria bandy milay navita ny taniny nanao zavatra tamin'ny tanànany. De enjana be ny fandehan'ny rehetrarehetra. Ny zavatra sarotra be zany de tsika mila manana niveau d'instruction ambony. De tsika nefa ampitehan'ireo ny instruction atsika. Dika zany mila fomba fampianarana mila ambony nefa ampitehan'ny gouvernement successif ny fampianarana atsika sy ny fanabeazana atsika. De raha ohatra nareo te s'éveiller de ampianaro ny zanaka reo olona. Tena hoe ampianaro ny zanaka. Tena ampianaro ny zanaka reo alefa sy makany ampianarana. Tsy iverina reo rehefa instruire zazy reo, rehefa mianatra reo, rehefa mahay mandanjalanja ny zavatra, tsy lasa ohatry ny apondra ny sasany. Tsy lasa apondra fanatika fa lasa olona manana heritreritra. Ary lasa olona afaka mitondra ny fanjakana. Afaka mitondra ny village na ny région. Olona afaka misaina de afaka mitondra. Na izy raha tsy hitondra fa hoe développer ny taniny fa izy manana entreprise na ohatrany. Zay. Alefa somianatra ny ankizy. Tsika ny tadiavin'ireo vazaha reo atsika fotsiny de ho tatsaha. Zay ny tadiaviny fotsiny ho tatsaha amin'izay tsy mananinina vendrana be tsy mahafantatra inona fa ny tatsaha aty de ampianarin zareo. De na te hianatra tatatra koa de mila manao fampianarana adapté. De eo ny manomboka mieritreritra ny collaboration maraka amin'ny tanàna hafa. Hoe zao ampianarana zao. Rehefa ohatra hoe panafricaniste andeha hiditra pouvoir koa, asa tonga de mieritreritra hitanareo ny zavatra hitako fotsiny de atsoina be le miteny hoe tonga de tapahana ny fitenenana vazaha. Tsy tapahana ny fitenenana vazaha io satria ao anatin'ny fampianarana daholo. Tsika mbola tsy manana boky na matematika zany na fizika. Mitovy niveau amin'ny niveau amin'ny boky ny vazaha. Ka raha tsika mitady savoir, mitady fahaizana de tsy maintsy mahay mamaky teny vazaha. Teny frantsay na miteny inona. De zay mahatonga na miteny hoe azafoanana ny teny vazaha rehefa tafiakatra eo ampianaro miteny vazaha, ampianaro miteny anglais, ampianaro miteny sinoa, ampianaro miteny arabo. Le zaza tokony amafisina raha le fomba fitenenana. Amafisina reo anankidevatra reo ny langue zany amafisina tsara mihitsiny. Fa io no afaka ampiasaina rehefa ohatra zao hoe miala ny tany izy de afaka mianatra ny tenin'le olona, afaka mianatra tsara ny maka ny fahaizan'le olona. Tiako be le tonga de direct be rehefa miteny. De zay fa matory hoe zanakan'ireo élu reo ary hitanako tsara nareo ny sasany mieritreritra ho voapepo amin'le hoe miteny vazaha miteny anglais zao. Reo zanakan'ireo ambony reo mahay an'izao fiteny rehetrarehetra zao de ny zanakareo koa tokony mahay an'izao fiteny rehetrarehetra zao. Tsy tokony ho ambanin'ireo zanakan'ireo ambony reo fa tokony mitovy ny chance rehefa eo amin'ny anina eo alohan'ny atao hoe fianarana. De mila mahay miteny satria développer un cerveau hafa mihitsy ny fomba fisainana iny développer un cerveau mihitsy iny. Tsy zavatra développer un cerveau iny. Donc zay no zavatra resako androany zay no zavatra resako anareo androany. Ny tandrema tsara fa efa hitantsika zay efa ny discours ny sasany efa hoe ampiady olona. Discours-njareo discours maimbo be. De ny mamenatra na fotsiny hoe le sipa gasy.
le journaliste io gaso azy fatako io sipy io efa nanao zavatra tsy maharamara efa fatako hoe fatako ohatr'izao zany efa mahafantatra ny resaka tantarany aho ahoana nahatonga anazy mba mampalaza anazy olona fantatrinareo ihany de fantatra anareo zay hoe ahoana zany ny fomba ampiakarantsika ny tanindrazantsika manomboka amintsika le izy de manomboka amin'ny fampianarana ny zaza. Ny zaza rehefa mahay rehefa mieritreritra, rehefa manana instruction, rehefa manana fanabeazana tsara de mandroso tsara. Ary izy ny ampandroso ny olona rehetrarehetra miteny hoe pays en voie de développement hoe ny olona rehetrarehetra nefa rehefa kely de mbola kely rehefa teo de melehibe donc izy se développe. Azonareo se développer daholo ny olona rehetrarehetra. De raha izy se développer tsara de midévelopper tsara ny mampandroso tsara ny tanindrazana. Tika tsy nampianarina zany hoe tsy tia fiavian'olona zany. De tsika tsy anentsika le fiavian'le olona. Zareo amiteny hoe reo karan'ireo de zany miteny an'ireo le mpitondra karana, reo karana maka ny vola rehetrarehetra reo c'est normal zavatra hitantsika izy manan-karena be antsika mahanatra. Norme be raha miteny satria zavatra tsy tahotra tsy henatra zany miteny an'izany hoe reo karan'ireo mangalatra ny volantsika hitantsika tsara. Vous voyez ou pas? De reo vazareo mangalatra ny volantsika koa hitantsika tsara ny arena reo politika vazareo reo entreprise mpanan-karena be vazareo mangalatra ny volantsika mangalatra 840 millions d'euros par an en Madagascar. Enjana be ne zany zatsika tsy mihinan-kanina tsy mandoa impôt de tokony mila mandoa impôt reo. De ny sujet resaka coup d'état de jerentsika hoe ahoana fandehan'ny coup d'état ny Gabon. J'espère que c'est un panafricaniste. Ny tafiakatra rehetrarehetra zaloa ny zavatra hitako fotsiny hoe ny zavatra hitako rehetrarehetra panafricaniste ny au Mali, panafricaniste en Burkina Faso, panafricaniste en Niger. Donc efa manomboka miakatra zay ny esprit de patriotisme. Tsika mila an'izay mila mipasy an'io deuxième poids de l'indépendance io. Tsy amin'ny raha joelona mihitsy tsika mipasy an'io tsy amin'ny raha valy koa tsika ny mipasy an'io. Tsy amin'ny raha jorinarina mampianana koa tsika mipasy an'io na ndry tsy teny tsy amin'ny reny tsika ny mipasy an'io. Tadidio zay. Tsy indépendant tsika raha mbola amin'ny reny. De tsy amin'le olona le toany any olona mpinono vazaha koa toany andehanana tsy amin'ny izany arany ty tsy te hiteny anarany fa tsy amin'iny koa tsy iny raha iny mbola miaraka amin'ny olona si son entourage aussi pourri ça doit être pourri aussi. Raha ny entourage nefa maimboatra reny de il doit être pourri. Ny olona fana mantsy miteny le président ny ohatra zao Rajoelina le président ny tsaka fanabe fa ny olona m'entourer anazy ny tsy mety. Non, soan'iny namana ne safidiana amin'ny fianakaviana tsy afaka safidiana fa namana safidiana de namana ohatr'ireny daholo ianao hoe mieritritra hoe tsy ohatr'ireny koa izy. Mila olona kirena, mila olona madio miakatra tena hoe mieritreritra mihitsy hoe ampiakatra. De hiasa hiaraka amin'ny vahoaka. Na mangalatra izy de tsy mangalatra be dia be fa mangalatra kely de mandefa ho amin'ny vahoaka. Jereo fotsiny ny aty ne mifenofeno mpanodimbola fa jereo Balkany mpangalam-bola be aty nefa ny vilany no anisan'ny vilona manan-karena indrindra. Zay ny itiavan'ny olona vilany asa satria izy manome. Tadidio tsara fa nakabeazan'ny ndry Pasqua-reny koa nanodimbola koa fa jereo ny ville de Roy Malmaison reny bandin'ny Roy reny bandin'ny Roy Malmaison za ko élu tao amin'ny Roy tao fa jereo ny Roy Malmaison jereo hoe ville ahoana Roy Malmaison ville manan-karena. Pareil ndry Sarko Neuilly nanodimbola koa fa jereo ny Neuilly c'est la ville la plus riche de France. Kombinareo ny tiako tenenina
fa reto sady mangalatra mbola tsy mahavita mampiakatra an'le vilany de mampimebe de reny au final tsy tian'ny olona zay ny différence ny tsy hoe nanotom-bola de mahana zao non manotom-bola fa aza tia kely donc zay ny tenenako anareo hoe ny be de be tia mpanotom-bola fa tsy narendrika ny la France fa ny reto tena tia avina rehefa ny paosiport daholo tanako hoe le ohatran'le kongona le tsy haiko na kongona re zany sa kafara ka dratraka le mahita le siramamy de eo tsy mieritreritra to fa eo azonareo ohatry reny